dia mbola amin'ny fifaliana indray no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Tsy takona fiainana amintsika ny vanim-potoana iainantsika amin'izao vanim-potoana izao, fa vanim-potoana hifanandriana ny tsara sy ny ratsy, ary eo anatrehan'izay dia indraindray tsy hita ny lalakale, miezaka ny manao ny marina kanefa tahaka ny tsy misy vokany. Manoloana izay rehetra izay indrindra no mahatonga antsika mandray ny tenin'Andriamanitra, mangataka ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra mba tonga antsika hina fa tsy mahafaty antoka ny manao ny marina. Mialohan'ny hidirantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaksika. Jehovah Andriamanitra ray io, misaotra anao izay satria Andriamanitra fitiavana sy be famindrampo ianao, ka na dia eo ary mitao-javatra sarotra izay andalovan'ny isam-batan'olona, ny fianakaviana, ny angonana, ny fiangonana, ny firenena mihitsy ity izao tontolo izao ity. Miasa mangina ianao Tompo, ary mitsinjo ny olonao. Fantatray Tompo famarina ny teninao izay manome tokanay fa ny olona miaraka aminao dia eniky ny fahasoavana sy ny fiarovana mandrakariva, kanefa manoloana ny toe-javatra mitranga amin'ny fihazonana ny marina. Indraindray tao tonga mifankevina izahay, raha tsy teo ianao dia tsisy azona hitahira. Asoa ihany fa teo anao Jehovah Andriamanitra ray izay manome toky dia mametraka ny mpilatananao ny fiainana ny isam-batan'olona tsirairay avy, ny fiangonana, ny firenena ity izao tontolo izao ity. Miteza hiasa mahery ianao Tompo, sy omby vonay tro satria efa teny nomena ho anay, mandafy manodidina ary voninahitra ny voana ianao. Sokafo ny masom-pananay mba hahita ny sandrinao mitsotra, miaro sy mitantana. Ny fotoana foizahirana eto, fanainao masina anao ka hiasa, mba tonga anay hanana fanetretena mandrakariva manoloana ny teny izay omenao, ka tsy ho tafalatsaka ny fitaka hamalifaty ny mpanoratsy, fa natanteraka ny teninao hoe Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Tenena ary Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Araka ny nambarako teny am-piandohana dia vanim-potoana hifanandriana ny tsara sy ny ratsy. Izao vanim-potoana izao ary raha ny Baiboly dia miaina amin'ny vanim-potoana farantsika. Mandrofotsy Satana, miasa amin'ny fomba rehetra, ary ny tanjona an-kendreny dia hisintona ny olona mba tsy hivikotra amin'Andriamanitra, mba ho tonga amin'ny fahaverezana, mamboly korotana vetsaveroa, ary reny rehetrarehetra reny nefa avelan'Andriamanitra hitranga, satria tahaka ny zanak'Israely izay babo tao amin'ny tany Egipta, dia izay koa misary amin'izao vanim-potoana izao tahaka ny amin'ny Egipta ray ngeza be tsika. Avelan'Andriamanitra ho tonga amin'ny faratapony heriny mihitsy Farao rehefa nanafaka ny zanak'Israely izy. Nivoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta ary faly, kanefa tsy nijery izay loza ny tranga miatra tamin'ny tany Egipta Farao, fa nandefa miaramila mba hanenjika ny zanak'Israely. Tao anatin'ny fahakeviana tanteraka mihitsy ny zanak'Israely, ka natonga azy saiky ny verin-dalana aloha izay hiverina any amin'ny tany Egipta, satria ny herin'ny miaramila ny Farao no hitany fa tsy sapan'ny zanak'Israely ny herin'Andriamanitra fa soa ihany fa teo Mosesy nampahery izay nitenenan'i Jehovah hoe avelao ny zanak'Israely, androso Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Teo amin'ny vanim-potoana izay tsy nieritreretina fa ho tafavoaka intsony, efitra manodidina, ranomasina ny teo anoloana, teo ny seho ny vagaka an'Andriamanitra.
nanokatra ny ranomasina mena ary nanditany maina ny zanak'Israely nypita manaraka tao koa ny Egipta. Raha ny miaramila zay nanenjika dia azo lazaina hoe tsisy fanafantsony fa tsy maintsy horingana ny zanak'Israely. Kanefa tamin'ny fotoana tsy ampozana eo mifaratapon'ny herin'ny Farao sy ny Egipta no nandevona n'Andriamanitra azy. Ary izany rehetrarehetra izany mampiseho fa miasa mangina Andriamanitra ho an'ny olona zay tena matoky azy. Miaina amin'ny vanim-potoana farantsika ary tsy gaga raha hitantsika mikorotana vetsavero ny zava-dratsy izay mila hahakivy, ary raha tsy mitandrina dia mety hampiala ny olona amin'Andriamanitra izany. Raha matadiditsika ny tantaran'i Job, izay nge nitanjony devoly resaka tamin'i Jehova izy, satria Jehova niteny tamin'ny Satana, tsy hitanao hoe Joba mpanompo kosa fa tsy misy takazy eny ambony tany, fa adiny ratsy izy ary matahotra an'Andriamanitra. Dia niteny ny devoly nakafanahin'i Jehova hoe koarovanao izy tsy lozy, fa kitio nge zay rehetra nanany, kitio mihitsy ny tenany, fa tena andahanao tokoa izy, satria ny fieritreretan'ny Satana dia hoe fanatenan-javatra ozy mahatonga ny Joba hifikitra aminao. Dia navelan'i Jehova anao ny ataony Satana. Ary zany rehetrarehetra zany tanjona kendren'Andriamanitra dia avelany ho tonga mifaratapon'ny heriny mihitsy ny devoly fa ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra dia misy ny fandresena ho an'ny olon'Andriamanitra. Ary tsy maintsy zaiky ny zavatra hitrangany aparany, tonga eo mifaratapon'ny heriny Satana ary mimiditra amin'izany amin'izao vanim-potoana zao, mandrovotry ny tanjona kendreny, mahatonga ny aretina, mahatonga ny olana miatra amin'ny olona, mahatonga ny fanenjehana. Tanjona kendreny Satana dia ny ampiala ny olona amin'Andriamanitra, satria raha vao miala amin'Andriamanitra dia misotra milala amin'ny fahaverezana. Kanefa ho an'ny olona matahotra amin'Andriamanitra tahaka ny Joba, tsy nampiala azy tamin'Andriamanitra zany. Tamin'ny vanim-potoana namelezan'ny Satana any Joba, tahaka ny nangina Jehova, tsy niditra ntsehatra Jehova, ny andro fotsiny Jehova, satria tsy nanana fahefana Satana anaisotra ny ain'i Joba, fa nikitika ny fananany sy ny tenany fotsiny. Zay ny fahefana nomen'Andriamanitra azy. Dia torak'izany keo amin'izao vanim-potoana izao, lalana tsy maintsy izorana, misy vanim-potoana zahan'Andriamanitra toetra amin'izany tsika. Ary zay Andriamanitra toa mangina zay dia mampiorona ny olona miankina amin'Andriamanitra mizaha toetra, mamboatra n'ilay olona mba hifikitra bebe kokoa amin'Andriamanitra. Tsy niala tamin'Andriamanitra Joba, rehefa tsy niala tamin'Andriamanitra izy dia ny zavatra mitranga, naverin'Andriamanitra ho amilony ny zavatra rehetra. Nahazo tombon'androm-pahavelomana ela ny ainan'i Joba, ary ny fiadanan'i Joba ozy dia nampidiana avo roeny no ny tany am-boalohany. Ary zany keo ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao, mba tsy hakivy atsika manoloana ny ady zay hatrehana, satria araka ny resahantsika tamin'ny farany teto hoe lalàna tsy maintsy hizorana, tsy maintsy enjehina no ny famarinana, ary tsy tokony ho taitra amin'izany fa ny vanim-potoana hifikirantsika amin'Andriamanitra, amin'ny vanim-potoana izay andehanantsika marina, tsy maintsy misy ny mpanenjika. Ary inona moa no mahatonga ny mpanenjika anenjika tahaka an'izany? Toe-tsain'ny Satana ny ao anatiny, ary ny tanjona kendren'ny Satana dia ny hampiala ny olona amin'ny famarinana, ny andavany an'Andriamanitra mba hampidika izy ny olona. Kanefa izany rehetrarehetra izany, raha vao mitranga misy ny fanenjehana, dia tokony hahazo antoka tsika hoe misy Andriamanitra mahery izay manana ny fotoanany hamaliny, ary tsy maintsy hitranga izay zavatra tsy miandry amin'ny fahataperan'ity zao tontolo zao ity, fa amin'ny vanim-potoana mbola iainantsika ny tombon'androm-pahavelomana milohan'ny hatongavan'i Kristy. Dia aseho an'Andriamanitra izay sombo-pahandresena izay ho an'ny olona tena mifikitra amin'Andriamanitra. Dia tsy gagitsika amin'izao vanim-potoana izao raha misy ny aretina, misy ny loza avetsavero, misy ny fanenjehana, misy ny fanaratsiana, lalàna tsy maintsy
andalovany zany rehetrarehetra zany tsy tokony hataitra fa reny ary ny tokony hanosika atsika hifikotra amin'andriamanitra. Raha mijery ny teny fikasana izay nomen'andriamanitra atsika tao amin'ny Zakaria, mamerimberina an'izany mba iorena ny finoantsika. Zakaria 2:9 fa izao Jehova mandafy manodidina azy ary voninahitra eo foana, mino aho fa efa mazava amintsika ny tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'izany satria olona kivy ny zanak'Israely afaka tao Babilôna. Ary ny baiky nomena dia ny anangana ny varava, anangana ny tempolon'i Jehova. Fa rehefa hanomboka hanatanteraka asa efa nanomboka mihitsy dia nisy ny nampiravoravo-tanana, nisy ny fanenjehana, nisy ny fandrahonana mba hatonga nyreto zanak'Israely reto kivy ka tsy hanangana n'le tanàny varava. Ary zay koa ny zavatra antalovantsika amin'izao vanim-potoana na misehatra ara-panahy na misehatra ranofo. Andriamanitra te hamerina amin'ny laony ny tanteraka mihitsy mba handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Na eo amin'ny tantaran'ny fiangonana zany misy fanavaozana ten'Andriamanitra tao mba hatonga ny olona iondrika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ka hiverina ao amin'ny tena marina. Na eo amin'ny sehatra aranofo dia hitantsika miezaka izay tanterahana amin'ny fanarenana ny zavatra efa rava. Kanefa tsy mora nefa ny manatanteraka izany, fa vao miainga ianao dia tonga ny fanenjehana tahaka ny nanjohan'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, nampiravoravo-tanana ny zanak'Israely ka saika nanapa-kevitra mihitsy tsy hanangana ny efa rava satria kivy no niady izay natrehana. Ary izay ny antony nanirahana ny Zakaria mba hampahery ny zanak'Israely hoe tohizo miasa fa Jehova efa niteny fa zao mandafy manodidina ary voninahitra eo foana. Dia izay teny izay koa ny teny fikasana nomena antsika isam-batan'olona izay matahotra an' Jehova, nomena ny fiangonana izay tapa-kevitra hiverina amin'ny marina, nomena ny firenena izay tapa-kevitra hizotra amin'ny lalan'ny famarinana ka hiankina amin'ny fitantanan'Andriamanitra. Tsy tokony ho kivy eo anatrehan'izay fa matoa Jehova miteny eo mandafy manodidina ary voninahitra eo foana, ny azo antoka dia tsy maintsy misy fandresena. Dia tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany tena tafatsangana ihany ange tanàny efa rava, tafatsangana ny tramon'i Jehova. Dia izay koa mitoko atsika na dia mafy ary ny zavatra andalovana amin'izao vanim-potoana izao, ny famarinan'Andriamanitra na tiana na tsy tiana tsy maintsy voazona hatramin'ny farany. Ary eo misehatra ranofo, eo amin'ny asa izay tanterahana, raha mbola miazona ny marina dia tsy maintsy tafatsangana koa ny efa rava, tsy maintsy hivoaka ho mpandresy eo anatrehan'izany. Ary reny rehetrarehetra mitrango reny tokony hampiorina ny finoantsika satria Andriamanitra te hamboly toetra vaovao, toetra mahatoky mba tsy ho kivy ny ady izay hatrehana fa natena ny fiarovan'Andriamanitra mandrakariva. Ary izay mijerevantsika ny tantara ao anatin'ny soratra masina satria Paoly dia nilaza voasoratra ireny tantara ireny ozy ho fananarina antsika izay hiarany ny andro farany. Dia nandray ny bokon'ny Daniel tsika izay tena hoe tena nandena hitsy marina ary hitan'ny olona izay fahitsiny izay kanefa niteraka fialona, niteraka fingapingana, niteraka tena fanenjehana tanteraka noho izay fiazona ny fahamarinana izay. Ary mahavariana dia zao tsy ny zavatra diso nataon'ny Daniel no nanenjehana azy fa ny fahamarinana notazoniny na tonga andreo namany nanenjika azy. Raha mijeritsika mba ho fampahirezana antsika tsy maintsy ho tanteraka ny tenin'i Jehova. Zao Jehova ho mandafy manodidina, fiarovana izany na dia ao anatin'ny memy afo mirehatra arytsika. Dia zao Andriamanitra ny tompo marika amin'ny fiarovana tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tsy maintsy tafavoaka velona ao. Aty amin'ny Malaki 3 ho an'ny olona izay maharitra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia zao ny teny toky omen'Andriamanitra ny 5:7 sy 20 ary jerevana ilay izy ohatran'ny teny fikasana mahafinaritra kanefa milaza koa nefa
fitsarana misy vanim-potoana voatenitrin'andriamanitra mitsaran'andriamanitra ny olona araky ny asa nataony nasoana ratsy. Ny 17 sy 18 ho an'ny olona zay tena misikotra amin'ny famarinana ary ho an'ny olona zay voaomana hiady hiambina manoloana ny fanenjehana, manoloana ny loza, manoloana ny zavatra zay mahakivy dia zao nolazain'i Jehovah hoe ary rakotra soa ireny ozy amin'ny andro zay ho tendraiko ho Jehovah tompo maro ary hoanitra azy aho toy ny anitra ny zanany lahy zay manompo azy. Tsindriana tsara ny zanany lahy zay manompo azy, zany hoe olona mankatohan'Andriamanitra, ka ny olona manompo an'Andriamanitra dia olona tapa-kevitra andeha amin'ny famarinana, ka rehefa mandeha marina tsy tokony atahotra nenenina teo zavatra mitranga. Ny 19 ary io ny hipetrahany fitsarana, ka dia ho hitanareo indray ozy ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Raha dikatsika tsotra dia ho hitantsika ny tsy fitoviany ny marina sy ny meloka dia ny miazona ny famarinana sy ny tsy miazona ny famarinana. Tsy maintsy misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra eo anatrehan'izay. Ny afatra zay hoentina tsy hoe mirona fotsiny amin'ny olona mandeha amin'ny marina, fa raha sanatrehan'izany isika mipetraka eo amin'ilay tsy fandehanana amin'ny marina, voafitaky Satana, mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanenjika, mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanatsatso, dia tokony hitandrina ihantsika fa mbola vanim-potoana mety zao ahafahana miverina amin'ny ahafahana miverina amin'Andriamanitra, satria raha vao tafaverina amin'Andriamanitra dia ny fifandirana ake no mitsahatra. Fa raha misy tsy tafaverina amin'Andriamanitra dia zay mahatonga korotana, kanefa raha misy ny korotana dia ny zavatra mitranga dia hisy fitsarana ho an'ny olona, ary Andriamanitra no mahafantatra ny lalana sy ny asa zay ataon'ny olona, na izy nanao ny tsara na izy nanao ny ratsy. Afatra ho an'ny rehetra, tsy akanavaka. Ary Andriamanitra tsy hoe manavaka ny olona izy, reto ho tahiko manokana, fa reto ho aringako fa miala nenina izy. Mampahery izy ny olona zay mandeha amin'ny famarinana, fa amin'ny lafiny anankiray kosa ho an'ny olona zay tsy mizotra amin'ny famarinana dia misy antso ataony mba hialany amin'izay tsy famarinana izay, satria tsy sitrak'Andriamanitra ozy ny afatesan'ny ratsy fanahy, fa mba hialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy. Na izany na tsy zany nefa ty teny ty ny tokony ho tsarovantsika mitombona ny tenin'Andriamanitra, mandafy manodidina izy voninahitra eo foana ho an'ny olona zay miazona amin'ny famarinana, ho anitra azy toy ny atra ny zanany lahy zay manompo azy Jehovah. Ny 19 Malaki 3 misy nefa amin'ny fitsarany, fa rehefa miziroziro ny olona dia zao ahariarin'Andriamanitra hoe ho hitanareo sy ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Rehefa jerevana ange ny fiainana amin'izao vanim-potoana zao hoe dia ny zavatra tsikaritra dia ity, ohatrany hoe mandresy zany ny ratsy, ohatrany hoe tena fatiantoka ilay manao ny marina, ary ohatrany hoe mahazovahana ny olona mpanao ratsy, satria misy fandeferana eo anatrehan'izay. Ohatrany hoe ao anatiny ny heriny ary mieritreritra izy fa hivoaka ho mpandresy. Ohatrany mahavariana manao ny tsy marina kanefa mieritreritra ny andresy, dia tahaka ny toe-tsain'ny Farao ihany tamin'ny nanenjika ny zanak'Israely hoe tsy ahafahabely ireo eo amin'ny ranomasina fa ho aringatsika ireo, kanefa dia nisokatra ny ranomasina, mbola nanenjika ihany fa tafavoaka somatsara ny zanak'Israely fa maty tao anatin'ny renirano tao daholo. Ny Egiptiana teo amin'ny faratapon'ny heriny, ary rehefa tena tapotra ringana vakivava mihitsy Farao hoe tena Jehovah tokoa n'Andriamanitra. Ary dia torak'izany ihany koa mbola vanim-potoana mety zao ho antsika zay miazona ny marina, tohizo ny fiazonana ny famarinana, fa raha sanatria ka tafalatsaka ao anatin'ny fitaky ny devoly, ao anatin'ilay mpanenjika, ao anatin'ilay mpanatsatso, ao anatin'ilay mamafy lainga, araka ny hitantsika tary amin'ny Mateo 5 tenin'i Jesosy, sambatra ianareo raha tsy ny olona no ny ampoko sy ny filazantsara ozy, sambatra ianareo raha enjehan'ny olona noho ny famarina ka siny zao teny lainga, ka raha mbola mitoetra ho an'izay mpamafy lainga izany tsika dia mbola vanim-potoana mety zao
mba hiverenana amiloniny satria hiditra an-tsehatra nge Jehovah anavaka izy ny marina sy ny meloka ary tsy hitovy mihitsy ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy fa vanim-potoana tampoka tsy apozina no isin'ny famalena ka sao dia anenontsika eo anatrehan'izay amin'ny boky ny mpitory-tena tokony ho tsarovantsika ary ity dia fitiavana ny antony itenenana an'izany na ho an'izay manao ny marina na ho an'izay tafalatsaka ao anatin'ny fitaka ka ny ampony no mitondra azy no boky ny mpitory-tena toko 2 ny 9 saintsainao nge ty teny ty tsy teniko ty fa tenin'Andriamanitra zay ny tompo ny famaliana tompo ny fitsarana fa misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra tena hamalian'Andriamanitra ny olona araka ny asany dia ozy rehefa reza ny teny rehetra zany ozy dia zao ny farany teny Andriamanitra no atahory ny didy mitandrema fa zany ny tokony ataon'ny olona rehetra tsy akanavaka Andriamanitra no atahory ny didy mitandrema zany ny tokony ataon'ny olona rehetra ary rehefa tena jerevan'izay dia izay le fipetra apetrak'Andriamanitra tsy maintsy arahana raha te hivoaka ho mpandresy hoeniky ny fiarovan'Andriamanitra ny 14 fa ny atao rehetra ozy dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy Andriamanitra mahafantatra mitetika ao anatin'ny olona na miafina tahaka ny inona ary izy fantatr'Andriamanitra ny olona manao ratsy fantatr'Andriamanitra ny olona mandeha amin'ny marina fa misy ny fitsarana ary rehefa tonga io fitsarana io dia tonga amin'ilay hoe tena tsy ho afa miala fa nenina amin'izay vanim-potoan'izay raha hiverenantsika ny bokin'ny Daniel satria ny sotomantsika lesona Daniel toko 9 raha tsy ahivina kely ny tantara dia vokatry ny fialonana ny 9 jereo evangely teti-dratsy tsy noho ny fahadisoana ny andrasana kendron-taonan'i Daniel fa noho ny zavatra tsara sy ny fitondran-tena nananany ny 9 dia io ireo lehilahy ireo tsy hitantsika izay hampangatsika an'io Daniel io raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamanina no misy hitantsika hiampangana azy ny dikany ny fahamarinany ny zavatra tsara vitany ny zavatra soa nataony zay no avadika hoentina hanenjehana ny olona mandeha amin'ny marina ary zany ange ny zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana izao hoe toroa ny marina ianao dia misy ny fanenjehana hitantsika eo amin'ny sehatra ranofo tena betsaka ange ny zavatra tsy araka ny eritreretana kanefa tafajoro amin'izao vanim-potoana izao fa tsy hitan'ny olona reny rehetrarehetra reny fa fanaratsiana fanenjehana fambolena korotana fandravana ny zavatra natsangana zay mikotrehany olona ary zay tetikady ataon'ny Satana satria mba hahatonga fakeviny ho an'ny olona zay miezaka manao tsara ka tonga azy hiala amin'ny fahamarinana hiala amin'Andriamanitra izay no ampaherezina antsika hoe rehefa mizotra ny marina tazometra amin'ny farany marina dia inona ny zavatra mitranga nandrasana kendron-taona tokoa Daniel tsy hiverenantsika navoaka ny didy zay tratra mangata zavatra na amin'olona na amin'Andriamanitra dia zao natsipy any andavaky ny leoany ny marina ny tazonin'ny Daniel efa fomba nahazatra azy dia zao mivavaka amin'Andriamanitra ny telo isan'andro izy ary izy tsy hoe nideradera teny hoe nakafanahndreo olona reo handeha eny ampivoatseny no asehoako mihitsy fa za tena tsy manaiky an'izany fa ao atokantranony tsy tokony hisy ahita fa saingy nitsokolovona nandrasana kendron-taona dia rehefa hita fa nenkohaka ny vavaka izy taterina tany amin'ny mpanjaka tezitra ny mpanjaka ary ny mpanjaka tsy nahafantatra mihitsy hoe Daniel ange nokendreny reto solom-panjaka namany reto ho aringany fa rehefa nandrehan'izany ny mpanjaka dia tezitra dia ny 5 sy 9 ny zavatra mitranga dia tezitra indrindra ny mpanjaka ozy raha nare izany teny izany nefa matiny ihany ny anafaka ny Daniel ka nanao izay hatratry ny heviny hamonjy azy mandra-piletiky ny masoandro kanefa ilay lalàn'ny Mediana sy ny Persiana izay tsy azo ovany tezitra indrindra ozy ny mpanjaka inona ny natezitra ny mpanjaka
hafahafa ny fomba nanazavatsika azy teto tsy hoe tezitra tamin'ny Daniela izy fa takany nitetitra tsy ny reto solompanjaka reto ary natezitra ny mpanjaka dia zao izy nanasonihan'le didy zay nahatonga fanamelohana ny Daniela satria nankasitraka ny Daniela izy ary tsy nisy tahaka ny Daniela ireo mpiara-miasa tamindreo fa tena nandeha nahitsy ary saika nanangana ny Daniela ho lehibeany izy ireo tsy zakany reto solompanjaka reto zany kanefa tsy azo ny foanana ny didy satria ny 9 dia somaritaka nivoro ho any amin'ny mpanjaka ireo lehilahy reo sy ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe aoko fantatra ao ry mpanjaka fa zao ny lalàny mediana sy ny persiana lalàna sy ny didy zay fanavoakan'ny mpanjaka dia tsy azo ovany 7:12 teo nijanonantsika nandraisantsika fampahereza ary eo ny hitrangany ny fitsarany lesona ny sotomintsika fa Daniela niazona ny famarinana na dia teo araha ny lavaky ny leona zay fa fantany fa hiandry azy tsy nampiveron-dalana azy zany fa nitazominy hatramin'ny farany famarinana ny fifandraisany amin'Andriamanitra araka ny teny tany amin'ny mpitoro teny hoe rehefa reza ny teny zany dia izao ny farany teny ozy Andriamanitra natahory ny didy ny tandremo fa zany ny tokony ataony olona rehetra na dia teo ara ny mpanjaka sy ny didy Andriamanitra ambony no ny mpanjaka dia zao nitazomy le famarinana ka rehefa tena tonga amin'izay ny fanendrikendrehana marina Daniela angana anda nitazomy le marina mivoaka ny didy tsy maintsy atsipy ary andavaka ny leoana izy dia nandidy ny mpanjaka ozy nentiny Daniela ka natsipy tao andavaka ny leoana dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva hamonjy anao ary nisy vato natapina tamin'ny vavalavaka ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanomboka-seny ozy sy tamin'ny fanomboka-sen'ny andrin-dahany mba tsy hovana ny teniny amin'ny Daniela satria efa voasoratra ny didy dia ny zavatra mitranga dia ity malefa natsipy tao andavaka Daniela ary zay nyresahantsika teo ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao manoloana iny ady natrehan'ity zao tontolo zao ty nitraika teo amin'ny firenena ary mbola mitohy ny fanaratsiana mandraka ankehitriny dia ohatra ny tena tafiditra lalina ao anatin'ny lavaka tsy ho tafavoaka kanefa ny zavatra mahagaga ohatra ny misy tanàn'Andriamanitra mitsotra zany zay miaro ny olona mandeha amin'ny marina mba hatonga azy ho tafavoaka fa raha ny fijery ny olona ty ivelany nandeha ireny ny valana retana ohatra ny tao anaty lavaka mihitsy angena ny firenena ary tsy tafavoaka ny mpitondra fanjakany ahoana ny fomba anarenana ny firenena tahaka ny nisy vato lehibe natapina ny vavalavaka hoe tsy tafavoaka ary misy fifaliana eo anatrehany mpanenjika eo anatrehan'izay hoe tena tsisy lalana misy arany fanaratsiana teo anatrehan'izay hoe hafahafa ty fitondrany ty fa dia tena totombitana fa zay rehetra nandalo tao tsy mbola nisy zavatra niainana takan'izao ka avamin'le mpitondra amin'izao vanim-potoana zao satria tsy nankasitrahan'Andriamanitra mahatonga ny aretina le teto Madagasikara nitan'ny olona fa manerana n'izao tontolo zao tsy hitany mpanaratsy tamin'izany lasa nankinina hoe le valana retina ohatrany hoe fadison'ny mpitondra nahatonga an'ireny fisin'ny korotana fambolena korotana vetsy averoa ohatrany hoe fadison'ny mpitondra avokoa mahatonga an'ireny rehetrarehetra ireny kanefa dia ny zavatra mitranga azo lazaina fa na dia teo ary mivato natapina dia ohatra ny nisy fiarovanaNdriamanitra mbola nizotra ihany ny fanarenana ny tsikelikely ny firenena ny fitediavam-bahaolana ary nahita vahaolana mba ho fanarenana ny firenena teo anatrehan'izay ary zay indrindra no toko atsika atserovantsika ny tenin'i Jehova tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'i Zakaria zaho mandafy manodidina azy ozy ary voninahitra eo foana ao anatiny toe-javatra sarotra mandrakarifa ao nisy eo amin'ny voninahitr'Andriamanitra eo mivanim-potoana makivy ny zanak'Israely miditra tsehatra Jehova ary eo amin'ny vanim-potoana tena eo amin'ny faratapon'ny hery ny fahavalo ravan'Andriamanitra ny ray mandeha kanefa zao
mbola tsy tonga am'izany vanim-potoana zany ange, mbola tsy tonga eo amin'ny fitsaran'andriamanitra ange, fa mbola eo amin'ny vanim-potoana amperitreretan'andriamanitra ny olona raha nyzotra tamin'ny lalan'ny faratsiana verena ny marina ireo olona fa ny zavatra hitranga amin'izay vanim-potoana izay tsy ho taty rehefa tena ho avy ny fitsarana, satria araka ny teny hitantsika tena amin'ny mpitory-teny hoe entin'andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina ny atao rehetra, na soa na ratsy tsy maintsy misy valiny. Manao ny marina ianao tsy maintsy misy vokany, manao ny fahadisoana ianao tsy maintsy mitaty ny valiny zany. Kanefa dia ny soratra masina koa dia milaza saingy tsy tanterahana vetivety ozy ny famalina ratsy atao, dia zany mikirizan'ny olona amin'ny fanaovan-dratsy, satria mieritreritra izy satria tsy mbola nyvaliana dia ohatrany misy hery ao anatiny, dia ohatrany manantena fa hivoaka mpandresy, fa rehefa tonga ange ny vanim-potoana ozy ny lazay ny fomba fitenitsika zay rehefa sendra ny patsa ray tsombovava kendeo anao zay vao tsy hitanao tsony zay atao, fa dia mbola misy antso ataon'andriamanitra dia le aleo miverina am'laona, aleo mankasitraka ny olona mandeha amin'ny marina, ary ho an'izay tsy mandeha amin'ny marina aleo miverina, tsy mahafaty ny manana fanetretena ampandefery ny ampopo, fa andriamanitra nge no hiditra an-tsehatra, ary rehefa izy no hiditra an-tsehatra tsy ho zaka ny zavatra hitranga. Inona ny vokany rehefa natsipy indiny fa 7 nandidy ny mpanjaka ary nentiny Daniel ozy ka natsipy tao an-tavaky ny liony, dia ny teny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniel hoe andriamanitra ao zay tomponao mandraka rivany amonjy anao. Zay sisany azy ny mpanjaka natao, satria fatany famarinan'ny Daniel mbola manantena hoe ho hita marina ve ny andriamanitra Daniel, nankasitrahany Daniel fa Darius izy tsy matoky ny Jehovah manany andriamanina izy, kanefa fantany ny fiarovan'ny andriamanitra Daniel ny Daniel, dia zao tahaka ny vavaka nasandratra ihany ange nataon'ny Darius, andriamanitra ao zay tomponao mandrak'arivany hamonjy anao, zany misy tsirom-panantenana kely hoe ho hita eo fa raha mariny Daniel, dia zao tsy maintsy miditra an-tsehatra ny andriamanitra hamonjy azy. Ary nisy vatona tapina tamin'ny vavaka lavaka ozy, ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanombokasehany sy tamin'ny fanombokasehany andrin-dahany mba tsy hovana ny teniny amin'ny Daniel, inona raha ny zavatra mitranga. Dia nody tany an-dapany ny mpanjaka ozy, tsy nitendrianina mandritry ny alina, sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany, ary tsy nahita torimaso izy zay, satria nanenjika azy loatra ny eritreriny, voafitaka izy zay ny nahatonga le tery ambony amin'ny 520 hoe tezitra indrindra ny mpanjaka raha nareza ny teny zany, tsy no Daniel nandika ny teny zay nampitainy fa noho ny fahatsapany voafitaka izy, satria le tetikady hoentina amelezana ny Daniel nataony reto solom-panjaka reto ohatra ny naomby, dia rehefa tonga tany an-trano izy tsy azo novana ny lalàna natsipy tao an-davaky ny liony, dia zay sisa ny fionoana ny mpanjaka ny andriamanitra ao zay tomponao Daniel amin'ny hamonjy anao nataotao. Dia takatsika tafalatsaka ao anatin'ny tena lavaka mangitsokitsoka, tena ohatrany hoe tsy ho tafavoaka, izy moa ny tsikivy ary misy ny eritreritra mihitsy zao angamba ny farany, fa saingy ririny dasa tsy tsarona angena dia voavetivety ary no mipohera ny fandreseny, kanefa tao anatin'ireny atsarotra ireny dia nitoy foana ny fanerena ny fanarenana ny firenena mandraky tiany androany, ohatrany hoe tena sandrin'andriamanitra mitsotra ary miaraka amin'izay ihany koa, nefa fa le zavatra atao ara-nofo hitan'ny olona so ny fanarenana ara-panany efa indrandray hodin'ny olona tsy hita ihany koa, dia tahaka ny hoe ny olona mizotra amin'ny marina tsy hitan'ny olona mihitsy ny zavatra tsara atao, na eo misehatra ara-panary ny fitorinan'ny marina famerenana ho amin'ny lohan'ny olona tsy misy mahita an'izany, fa ny zavatra mitranga dia fanenjehana mandrakariva. Tsy nandro ny eritreritra ny mpanjaka ohatran'ny fahadianina zany raha fitinina amin'ny teny tsotra ny 7 io hoe tena nody tany an-dapany mpanjaka tsy nitendrianina mandritry ny alina, sady tsy nisy zava-maneno nampidirina
teo anatreny tsy nahita toromaso sady ny fady anina no ohatra nanao alim-bavaka inona ny zavatra hitranga satria didy napetrany tao anatin'ny fitaka na tonga ny Daniela na tsy tany an-davaka tsy andron'izay namaray ny andro ny 12 ny fomaraina koa ny mpanjaka ozy nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny liona ary de tena tahaka an'izany akeny te zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao hoe makery te hijery ahoana ny fomba hatafavoaka ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao ary ny mpanjaka mihitsy ary le tsy nahita tory vo tonga ny maraina niazakazaka tany an-davaka ny liona ary no nitonga teo amin'ny lavaka izy niantso any Daniela tamin'ny feo malahelo satria tao anatiny any ilay fanantenany niazona ny marina io nandeha tsy misy tsiny io manany Andriamanitra zay ivavahany io ary teo no nyzany toetra hoe mamonjy ve ny Andriamanitra Daniela niantso any Daniela tamin'ny feo malahelo izy ary niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona mo Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny leoana va taitra ny mpanjaka teo anatrehan'izay Daniela ao anaty lavaka nzay fa reny feoany miakatra reny ny mpanjaka namaly ny mpanjaka Daniela hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay any ianao Andriamanitro efa naniraka ny anjely nosika nanakombona ny vavan'ny liona tsy andratra satria famarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao kory mpanjaka tsy nanao ratsy de faly indrindra ny mpanjaka ozy ka nasainy nakarina avy tao an-davaka Daniela de nakarina avy tao an-davaka Daniela ary tsy hita nisy naratra izy satria neno an'Andriamanitra zay finoana zay le fahamarina ary zay nitoka ho atsika ao anaty lavaka tena tsisy fanantenana intsony kanefa nzay nisy feo miakatra mbola velona Daniela ny Andriamanitra zay nivavahako naniraka ny anjeliny nanakombona ny vavan'ny leoana tsy andratra satria famarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao kory mpanjaka tsy nanao ratsy de faly indrindra ny mpanjaka ka nasaina nakarina avy tao an-davaka Daniela nakarina avy tao an-davaka Daniela ary tsy hita nisy naratra izy satria neno an'Andriamanitra zany ange ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao fa tsy takatry ny olona ohatra ny tafavoaka vao an-davaka ny leoany zany tsika amin'izao vanim-potoana izao ohatra ny hita tsy nisy naratra inona ny anton'izay tsy nierin'olombelona fa ny anjelin'Andriamanitra zay nirahany nanakombona ny vavan'ny leoana nampitsahatra ny loza ary natinana tsy tiana nenonenona fikotrehana loza anjelin'i Jehovah fa miditra antsera anomboka ny fitsarana ary eo le resantsika hoe ny fiazonana marina misy vokatra tsara tamin'ny Joba naverina avroeny ny fiadanany ho an'ny Daniela natsipy tao an-davaka ny leoana ny verina fa ho faty ny vokany tafavoaka velona teo fa inona ny zavatra niatra kosa ho amin'reto olona zay nanenjika ny Daniela reto ny alina ny Daniela natonga azy natsipy ao anatin'ny lavaka de hitantsika angeny toy any ary zay no mahatonga atsika mamperitreritra hoe tena de mbola misy fotoana manao antso Andriamanitra miverena amin'ny famarinana rery olona na ny fiangonana io na nisambatan'olona io na ny tokantrano io any amin'ny toeram-piasana zay misy na eo amin'ny ivon'ny firenena tazomy marina ary mentehera mandrakariva amin'Andriamanitra fa misy valiny daholo ny zavatra rehetra fa vanim-potoana ny fitsarana zao hitanareo ny tsy fitoviny marina sy ny melika ozy Jehovah de ny manompo amin'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy hitanareo zany kanefa miteny efa tonga ho antra azy tokony miantra ny zanany lahy zay mivalosoa ho am'izay miazona ny famarina fa niafatra ihany ko Zakaria 4:7 tazomitsika ary zaho Jehovah ho mandafy manodidina azy voninahitra eo voany tsy maintsy mivoaka mpandraisa efa niteny Jehovah kanefa ao anatin'izany mampahery atsika izay mizotra amin'ny famarinana fa saingy mamerina amin'ny laoniny mikosa ny olona zay tsy mizotra amin'ny famarinana fa namasin'Andriamanitra nge hiasa amintsika rehetra mba hifanometana iray fo iray saina hiavana ifampitatana ho amin'ny famarinana
mba isehoany voninahitra andriamanitra ivavakatsika misaotranao jehovahandriamanitra ray amin'ny teninao ndray izay tonga mampieritreritra tantaran'izy kanefa miverina ankehitriny misaotranao ny amin'ny fiarovanao nangatahany aminao tompo dia mamindra fo hoan'ny olona tsy mahalala izay mbola miziriziry amin'ny fanaovan-dratsy atsaharo ny fitsaranao ray mamangataka izay mba hiasa ny fanahinao masina ka amerina n'ireo olona ireo ho amin'ny loniny mba tsy isan'izay horingana izy nangatahany aminao kosa dia ho anay izay nentehitra tanteraka aminao tsy ala ny famarina fa hifikitra mandrakariva amin'ny sepetra rehetra napetrako izay antoka ho anay mba hivoaranay ary azonay antoka koa ny fiainana mandrakizay dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.